Bonjour daholo retsika rehetra ny tokantrano any. Dia manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Ny famindram-pony anie hitoetra amintsika ihany koa, ary ny fitahim-panahy sy ny fitahiana ihany koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Iroso indray tsika amin'ny teny ity tongotsika ny any amin'ny trompetra fahadimy. Mikasika ilay loza voalohany zany ny resaka izay lesantsika eto. Ka alohan'ny dirantsika amin'ny fampidirana ny fampitinana mikasika an'izay zavatra zay, sy toerantsika amin'ny lesona manaraka dia manasa antsika indray ary araka hivavaka. Hiaraka hivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra raha io, raha anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mbola mankalaza anao zay raha io, midery anao zay mananatra avy ny anaranao. Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra ny hery rehetra, eniky ny voninahitra ray ny tany aman-danitra. Halleluja, halleluja. Voninahitra ihany koa ianao Jesosy Tompo, ianao le mpamonjy izao tontolo izao. Fa ny rahanao nefa nanavotanao avy tamin'ny fokom-pirenena samihafa fiteny, avy tamin'ny olona rehetra. Eny Tompo, izay nakanao ho an'Andriamanitra mba hahatonga azy ireo ho mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra. Dia raina ny anaranao Kristy, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Halleluja, halleluja. Misaotra raha io. Fa noho ny fahasoavanao mbola ahafahanay miara-mivavaka eto, ahafahanay mbola hiaraka andinika sy hianatra ny teninao. Ko mangataka aminao zay raha io, sokafo ny foamam-panahinay. Alalanay sy amatarany indray ny sitraponao izay omenao anay amin'ny teny ity. Raha ny lesona izay inaranay dia mikasika any amin'ilay trompetra fahadimy. Ary Satana dia miasa amin'ny fomba rehetra, anakanana sy andrarana izany fampianarana izany tsy handeha. Ka ninona Andriamanitra ho zana-tsim-pika alefan'ilay ratsy, hoentina manakorotana, hoentina manakana ny fampianarana. Dia aoka Tompo tsy manan-kery tsy manam-pahifanana izany, fa alevonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Ka na amin'ny fandefasana an'izao fampianarana izao, na amin'ny fitaovana izay ampiasaina, na ny atokantrano any, na amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy, ninona Tompo asan'ny Satana hoentina miasa anakanana sy anakorotana izao fampianarana izao, dia levoniny izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Rava Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, rava ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny amin'izay voalaza rehetra teo. Dia raina ianao Andriamanitra raha io, nkalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao Tompo. Halleluja, halleluja. Ary raha misy Andriamanitra tsy salama ny tokantrano any, izay efa hoentinay mivavaka eto, akasak'izay mivavaka izahay, dia mangataka aminao zay Kristy, ninona aretina mahazo azy ireo, ka voatonony izy ireo tokantrano izany. Dia aoka Jesosy le tananao mahery sandrinao nahindritrany no ikitianao izany loharanokaretina izany, ka nasitrananao azy. Dia aoka Jesosy le diakapoka taminao, le manasitrana ny aretina rehetrany, anasitrananao zay ametrahana tanana eto sy izay voatonona vavaka eto. Ka dia aoka Jesosy ny diakapoka taminao, anasitrana ny aretina rehetra izay voatonona ny tokantrano any, dia ho sitrana anay izany. Ka noho ny amin'ny diakapoka tamin'i Kristy, dia sitrana izay aretina rehetra mahazo any tokantrano any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy, sitrana izay aretina rehetra voatonony vavantsika ny tokantrano any. Dia raina ianao Andriamanitra raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Halleluja, halleluja. Meteza Andriamanitra ray fa nenivavaka ny ianao any an-danitra any. Ko ankehitriny raha hianatra ny teninao zay ray, dia meteza ianao ampianatra anay fa vonikeny izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy Tompo nanandratanay izao vavaka izao ray, tao anatrehanao. Halleluja, amen. Iroso ary tsika eny. Inona moa no resantsika farany tamin'ny lesona izay nianarantsika teto? Dia niresakitsika mikasika ilay lakile izay nanokafana ilay lavaka tsy hita nono. Ka rehefa sokafan'ilay anjely nomena ilay lakile, izany hoe ilay manana fahefana zany amin'ilay lavaka tsy hita nono,
rehefa nosokafana zany le lavaka tsy tanonoa dia nisy setroka nivoaka avy tao ka iny setroka nivoaka iny nanarona ny abakabaky ny lanitra zany ary nanakina ihany koa ny masoandro zany ka tonga maizina zany ny teto amin'ity tany ity. Inona nefa ny zavatra hitantsika tao anatin'izay hoe inona le masoandro dia niresantsika teto satria ny boky ny apokalipsy dia symbolika zany hoe resaka symbole ny resaka zavatra resaka codé zany ny zavatra anatin'ity lesony ity ary raha misy boky resaka hoe symbolika na symbole dia boky ny apokalipsy dia izay zany ny tena mibahana be io. Ka efa nianarantsika teto moa zany fa tsiditra lalina be fa mamita ny zavatra nyresantsika fotsiny hoe dia rehefa nanarona ny abakabaky ny lanitra zany le setroka dia inona ny sary asehoan'izay le masoandro dia maneho an'izy maneho an'i Jehovah Andriamanitra satria hoe masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra ka rehefa nitakonan'ilay setroka zany le fahamarinan'Andriamanitra dia inona ny zavatra hita le fahamarinan'Andriamanitra zany takina ho amin'ny zanak'olombelona satria maizina le lanitra tsy hita ny zanak'olombelona tsony zany hoe saroman'ny satana zany le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona anika tonga fahamaizinana zany ny fiainana teto amin'ity tany ity lasa lavitra an'Andriamanitra zany ny olona ary amin'ny zavatra ataon'ny satana eto tany dia zao ny anafonan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra tena tedaviny zay zany ny tena zavatra tedavin'ny satana ka anika tonga an'iny rehefa maizina zany dia tonga jamba zany ny olona zany ao anatin'ny fahamaizinana dia izy anefa ny manjaka amin'izay satria izy ny tompon'ny lakile izy no manjaka zany satria satana dia izy ny manjaka ao anatin'ny fahamaizinana no anjakan'ny satana satria tsisy mazava ho aminy fa ny maizina ny ao aminy donc izy no manjaka zany amin'ity toerana misy atsika ity zany dia toizantsika moa zany le fanazavana izany ka le setroka zany dia zao hoe manakona le fahamarinan'Andriamanitra zany ka le fahamarinan'Andriamanitra io zany io le fahazavana io zany dia misy dicton zay moa zany na hoe fomba fiteny zany milaza manao hoe rehefa miresaka zany aty ampita aty moa zany dia hoe ohatra hoe misy olona manao ratsy zany dia tsy hitan'le ohatra hoe misy famitana ataon'ny olona anankiray amin'ny olona anankiray dia tsy hitan'le olona anankiray le izy dia le fomba fiteny hoe il ne voit que de la fumée ohatra hoe mody gentil aminao izy mody malefaka aminao izy nefa ao ambadika hoe misy antsy mirangaranga ohatra an'iny anatsatohany ianao dia ianao nefa tsy mahita dia misy ohatr'izay mihitsy ao anatin'ny baiboly hoe misy tantara anankiray anaty baiboly eo tantarana gouverneur anankiray zany izy ity Gedalia ny anarany dia io Gedalia io rehefa lasa babon'ny Babilôna zany ny fanjakana Israeliana ny fanjakany Joda zany dia io Gedalia io no nataony gouvernora any Jerosalema zany any Joda zany dia rehefa natao gouvernora izy dia ireo olona zay niafina zany tany tendrombohitra tany sy tany anaty ala tany tonga nanatona anazy zany hiavina taminy dia rehefa tonga izy ireo zany hoe olona teo amin'ny Israely zany izy ireo lehibe teo amin'ny Israely dia nisy olona anankiray tamin'ireo olona reo Jokana ny anarany dia anankiray tamin'ireo olona reo Ismael no anarany dia ozy Jokana mantsy any Gedaliana na hoe zaho izy miteny aminao io Ismaela io izy miasa amin'ny Amonita izy io ka mitady tejatry hamono anao izy io fa mitandrema dia hono izy Gedalia tsy marina zany voalazanao zany tsy misy an'izany fa aza manahy foana fa tsisy zany kanefa tena nitombona le zavatra fotoana fotoriana rehefa niala teo ry Jokanao tonga le Ismael niaraka amin'ny lehilahy folo namono any Gedalia ka zay zany lisy zay le hoe zay zany le asan'ny satana zay ao amin'Andriamanitra misy tenin'i Jesosy manambara manao hoe endreo izy tahaka ny voromailala ary fetse tahaka ny menarana ozy izy ny zavatra tena tiany teny amin'izany zany dia zao hoe ohatra zao tsika hoe miresaka amin'ny olona zany dia le olona miantsy ady aminao mitabataba aminao dia avokoa ianao ampiakam-peo hitabataba amin'ilay olona ny zavatra tokony avalinao amin'izay olona zay zany dia inona fahendrena zany no tokonao avalinao amin'izay olona zay fa tsy hiaraka hitabataba aminy ianao eo indray koa nefa le hoe
fetse tahaka ny menarana inona ny dikan'le hoe fetse hoe prudence ny tia nyterenina amin'io zany hoe mila prudence zany ianao de le hoe fetse tahaka menarana ny dikan'izay de hoe aza de simple loatra aza de tsotra loatra fa zao izaho toetra ny fanahy rehetra mba tsy ho voafitaka ianao satria satana de tena iny fatana faran'izay fetsy de oka zany ianao ho fetsy no satana zany oka ianao prudent zany amin'ny zavatra rehetra zay tao satria satana de miasa amin'ny fomba rehetra fa tsy hoe misy olona vany de hoe olona efa tena mpanao ratsy be anao le izy de tonga izy avany niova tapika eo izy de tonga de hoe tia hiaraka aminao de avy ianao de tsy inge mila mandefitra mila zao de tonga de hoe raisina fa izahana toetra aloha tena niova marina ve ty olona ty zay aloha hoe prudence zany zay fa tsy hoe tsotra be ianao de avy de tonga de nanaovany anao taloha efa sahala amin'inona nanaovanao atoriana mbola pira lavitra anao zay nefa ny ataon'ny satana zany zay zavatra zay zay le tonga tena hoe zay mahatonga le hoe rehefa tonga zany le mpanao ratsy de zao zay le fomba fiteny atypitana ny masina hoe les gens ne voient que de la fumée ka inona moa le fumée le hoe setroka zany hoe ny olona zany tsy mahita fa tsy setroka zany hoe raha misy olona zany manana faharatsiana tonga eo alohanao izy milaza hoe za tena efa niova efa zao de setroka zany zay hitanao zay kanefa ao ambadika eo efa manana teti-dratsy izy eo ambadika eo de zay mahatonga hoe fetse tahaka ny menarano hoe zaho toetra ny fanao rehetra zaho toetra aloha hoe tena niova marina ve izy fa tsy tonga de mino be le zavatra teneniny eo zany ianao satria neny satana zany zay hoe alefa ny setroka de variana am'le setroka ianao fa tsy hitanao anatin'io setroka inge fa feno fahavalo ao anatin'io setroka io de amin'ny resaka politika ihany koa de inona koa ny zavatra ao anatin'ny politika ny mpanao politika de tsy mba miteny marina zany izy raha mametraka fanontaniana aminy ianao misy zavatra tianao avaly hoe inona ny hevitra an'izao de izy tsy mamaly an'iny fanontaniana fa mamaly izy de avadiny zavatra hafa l izy manao détournement d'attention zany hoe avadiny amin'ny zavatra hafa ianao de mametraka le fanontaniana valio de izy tsy mamaly an'iny mihitsy fa avilefany foana le izy tsy azonao mihitsy ny valin'ny fanontaniana mpanao politika zany de manana an'io talenta io izy tsy mba mamaly zany izy hoe zao no izy efa manana ny fomba fisainany hoe zao no ataonay de fa hainy no manao an'izay zavatra zay manao démagogie no ataony détournement d'attention de le détournement d'attention zany hoe raha ohatra zany tokony hifantoka amin'ny zavatra anankiray ianao de aseny mifantoka amin'ny zavatra hafa ianao de zay nge le setroky raha tokony toinao ho hita le tokony ho hitanao le zavatra ao ambadika eo de takonany le izy de tsy hitanao le izy zay le setroka zay le fanakonana le fahamarinan'Andriamanitra na de teo zany efa zay fanakonan'ny satana zay le fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'le setroka tsy hidiny aty amintsika ty le fahamarinan'Andriamanitra de zao Andriamanitra mihitsy no napidina le fahazavana tetỳ an-tany izy io fahazavana io Jesosy Kristy io nampidin'Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy eo anivon'le fahamaizinana amonjenantsika zay ao anatin'le fahamaizinana jerentsika ty amin'ny Jaona 9 izy miteny an'izay Jaona 9 ny 10 zany hoe rehefa latsaka tao ambany vahoan'ny satana zany tsika de zao tsy navelan'Andriamanitra ho ireritsika fa Andriamanitra de fitiavana na de satana ary ny manjaka eto de tian'Andriamanitra ny amonjenantsika ka eo aloha hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy overo izy zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay de jerentsika eo amin'ny Jaona 9 ny 12 Jaona 9 ny 12 rehefa hita de vakina amin'ny anaran'i Jesosy ahoana izy ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao no fahazavana izao tontolo zao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana iny Jesosy de miteny mihitsy izao no fahazavana izao tontolo zao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana ina
satria ao anatin'ny aizinao zany dia feny faharatsiana ao anatin'io aizina io satria satana no manjaka ao dia tonga le fahazavana nidina tao anatin'io fahamaizinana io dia raha manaraka n'iny fahazavana iny zany ianao dia ona tsy mba handeha amin'ny maizina ianao fanana le fahazavana ina zany jaona toko fahatelo tenenatsika ko jaona toko fahatelo dia nandininy 7:20 sy ny 1:20 ny anaran'i Jesosy dia hono Jesosy ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra zany dia milaza mihitsy manao hoe tonga amin'izao tontolo izao izy ny mazava. Ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy io dia rehefa lasa Jesosy le fahazavana io mbola nipetraka teo amin'ny asan'ny apôstôly izay nipetraka dia novaintsika hatramin'izao io zany ny asan'ny apôstôly io sy ny asa izay nataon'i Kristy. Misy fahazavana zany efa mipetraka eto napetraka amin'ny alalan'ireo vahoaka an'Andriamanitra ny fandimby izay nitory an'izany fahazavana izany. Dia le fahazavana zany eto amintsika eto le fahazavana fa anjaran'ny olona no anatona le fahazavana na tsy anatona le fahazavana. Fa ny zavatra teneniny dia ozy izy manao hoe fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Na dia tonga raha zany le mazava dia le olona misafidy ny hanao ny ratsy ihany satria tsy te hiala amin'izay fahamaizinana izay izy. Eto amin'ity tany ity misy ny fahafinaretana ara-nofo rehetra. Fifaliana manao vendredi joli ianao, andeha hisotra ianao, zany ny olona rehefa hoe hanao fety dia hanao fety. Dia moa tsy haiko rehefa ny zavatra nitantaraiko antsika teto nisy olona nanasa ho azay. Nanasa zay ny sakafo dia mahafantany moa zay tsy mihinana le kisoa zany dia nataony sakafo biby madio zany ny sakafo teo. Dia nanasa fianakaviana hafa ihany koa izy sy namana teo zany ka reo zany efa zatra mpiara-panao fety amin'izareo reo. Voaka amin'izay le sakafo avana anomboka ny momonina daholo le namany-zareo teo. Faiza le matsiro, faiza le matsiro. Ka inona moa le matsiro ty fa le cochon de lait zany ka rehefa miaraka zany zareo dia zatra manao ny cochon de lait. Tsy hita le matsiro fa niova le matsiro. Ka anao zany zatra manao fety zany ny olona zatra manao fety mihinana anipy, misotro, migoka, lasika ao daholo ny rehetrarehetra zany miaraka any. Ny ao amin'izao tontolo izao miloka, mandeha mamonjy any amin'ireny toerana fakana vehivavy. Any koa misy ihany koa tsy ny vehivavy foana mantsy ny voatery amin'izy io fa ny ao koa ny lehilahy misy manao an'izany mandeha amin'ny télé zany any Afrika misy an'izany. Dia izao tontolo izao zany le mazava nefa tonga zany hitarika anao hiala amin'io fahamaizinana misy anao ao. Fa naleon'ny olona ny maizina zany. Dia manaraka ny mazava io dia vitsy zany manaraka an'io mazava io fa tsy ny olona rehetra. Vitsy ny olona manaraka an'io zany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, tsy vitany hoe tsy manaraka le mazava izy fa tena ankahalainy zany io fahazavana io. Hoe aza mba fampiteniteny ny fiainanay, fantatro izay tokony ataoko e. Za fa lehibe zao. Jangy zao fa 20 taona mahery. Zay le izy. Matoa izy manao an'izay zany dia mankahala le mazava izy. Za fa olo-dehibe aza fampiteniteny tsony. Raha ohatra misy fotoana reny ianao ohatra tamin'ny misy olona anankiray izay tonga taty Ampitaranomasina zany dia nianatra. Dia rehefa nianatra taty izy dia nivady koa moa nianatra taty zany tamin'izay. Dia rehefa avy eo dia niresaka ka nivadiko zany kristiana. Dia miresaka aminy nivadiko. Manao hoe aza manao an'izao fa tsy mety ange zao. Dia tonga izy dia avy avany. Aza mifampiteniteny a! Fa ngainao mamako. Rehefa niala tany amin'ny ray aman-dreny koa dia efa mahavita tena zany fa aza miteniteny zao mamako raha tsy miteny an'izany. Zany ataon'ny olona zany. Aza mifampiteniteny fa ngainao mamako. Satria nahoana?
tsy zakany zany io fahazavana io satria nahoana mankahalana io mihitsy izy zany fa tonga am'izao aoana izy teo fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa alohan'ny olona ny maizina zay ny mazava satria ratsy ny asany izy fa zay rehetra manao ny ratsy dia mankahalana ny mazava satria tsy manatona ny mazava izy zany tsy te hanatona an'io mihitsy izy io satria raha manatona an'io izy dia fatany fa tsy maintsy ala izy amin'ny fijangajangana tsy maintsy ala izy amin'ny teny ratsy tsy maintsy ala izy tsy hamontsy anao vendredi joli ntsony tsy hamono boîte de nuit ntsony tsy maintsy ala izy amin'ny fijangajangana tsy maintsy ala izy amin'ny filokana tsy maintsy ala izy amin'ny akanjo manao le justakor ohatra ny fintsofintsobakaka be iny mandeha eny an-tsena misy olona zay miteny anazy misy pastera zay mpiteny anazy io mantsy maindramiko zay tenin'ny pastera zay mandeha izy rehefa mandeha eny an-tsena iny izy ohatra ny trozona be iny iny tantinina mandeha izy efa 20 kilao iny mbola le finjofinjo be ohatran'ny sobakaka nanaovany ohatra misy mouvement mihetsiketsika mihitsy rehefa mitodika ampijery vatorina atonao inony zany zavatra zany ahodinao malaky ny masonao tena ohatra ny ratsy zany le ty ahoany ty ratsy ange zany rety vokatry ny inona zay le fifikirana am'le nofo zay mifikitra izy satria tonga le mazava dia aloany ny maizina zany zay nge le ao anatin'le fahamazinana fa zay rehetra manao ny ratsy izy dia mankala mazava sady tsy manatona mazava satria hita miariary ny asany fa zay manao marina kosa dia manatona mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany zay vonona ny anao ny marina zany dia manatona ny mazava io maheno an'izao andro zao tsika vonona ny anao ny marina dia manaraka an'io mazava itsika fa vao maheno zao tsika mahenontsika ty fampianarantika nefa tsika vonona ny anao ny ratsy tonga dia pio faty any io tele io aza mijerijery an'io facebook io aza mijery an'io internet io pio any satria mankahala ny mazava dia iza moa io mazava io fa kristy io tonga le fahazavana na dia eo ary zany le fanjakany satana tonga le fahazavana ny zavatra nisy nefa dia ty tsy vitan'le hoe le setroka ihany zany no voaka avy tao amin'le lavaka tsy hitanono rehefa novan'le anjely le lavaka tsy hitanono fa nisy zavatra nivoaka ihany koa tao anatin'le lavaka tsy hitanono inona ny zavatra nivoaka tao apokalipsy 5 dia ny andininy fahatelo apokalipsy 5 ny andininy fahatelo dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamy tany ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny mainoka amin'ny tany inona zany ny zavatra nivoaka avy tao anatin'le setroka ozy izy nisy valala nivoaka ozy izy avy teo amin'ny setroka ozy izy ka nakamin'ny tany eto zany ny amin'le trompetra vadimy dia zao hoe rehefa mitsoka ihany koa zany le trompetra dia tsy miresaka fotsiny hoe nisy anjely latsaka tany tsy miteny izy hoe nisy setroka nivoaka tao fa ny zavatra tenen'le trompetra eto dia zao hoe misy herin'ilay ratsy ozy izy nivoaka avy tao anatin'le lavaka tsy hitanono herin'le ratsy nivoaka avy tao dia amin'ny endrika inona no nivoahan'le herin'le ratsy teo amin'ny endriky ny valala zany nivoahany tao zany hoe satana zany naka inona satana sy ny anjely naka ny endriky ny valala nivoaka avy tao anatin'ilay lavaka tsy hitanonoa izany naka ny endriky ny valala zany izy eto ary tsy magaga nge zany satria satana zay no mahay mampiova ny endriny io ohatran'ireny magicien reny satria ny magicien dia zao asan'ny devoly zany magicien zany resaka magie zany asan'ny devoly aloha tsorona ny marina so dia hoe misy magie blanche matsiny le sasany hoe magie blanc dia magie noir fa rehefa magie dia asan'ny devoly zany satria raha ranony baiboly zany jereo migalatiana 5 any rehefa miteny izy amin'ny asan'ny nofo hoe inona ny asan'ny nofo fa ao anatin'izany asan'ny nofo zany hoe ny faratsian'ny asan'ny nofo dia ny magie tsy azo atao zany faratsiana zany dia satana io nanina naka ny endriky ny valala izy ka tsy magaga zany fa maninona izy naka ny endriky le valala satria andringana zany izy zay no mahatonga azy naka le endriky ny valala dia tsy magaga zay miova endrika zay satria satana dia mahay mampiova endrika jerentsika ty amin'ny Korintianina 2:1 Korintianina 2:1 dia ny andininy 7:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy
ary tsy magaga izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaky ny anjeliny mazava. Zany hoe zavatra tsy magaga zany satria satana io zany dia mahay mampiova ny endriny ho tahaky ny anjeliny mazava. Raha anjely mainty izy zany anjely eo anatin'ny anjeliny fahamaizinana dia ainy ny maka ny endrika eo anjeliny mazava io, mampiova endrika amin'io. Izay mahafety satana tena mpamitaka zany, ainy ny maka an'io. Ka raha vao olona tsy mitavozavoza zany ka tsy miambina tsara, voafitaka anazy io tsara mihitsy, voafitaka anazy io tsara. Dia reto valala ny voaka vao anatin'ny setroka n'ilay lavaka tsy hitan'ono ireo zany dia zao maka ny endriky ny fahamaizinana zany izy reto. Inona moa zany endriky ny fahamaizinana zany? Mamono, mandringana, mangalatra, mampahory, mampijaly, zany tena hoe feno faharatsiana zany ireo makany amin'izy, makany amin'ny herany manerana ny vazatany efatra zany ny andehanan'izy ireo. Dia toy zany le izy eo amin'ny 120. Inona ny zavatra teneniny eo amin'ny 120 fa kitsika kely ange. Ahoana izy toko fahasivy, apokalipsy azafady. Apokalipsy toko fahasivy 120. Dia zao ny zavatra teneniny ato. Ahoana izy? Ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitany no mpanjakany izy, ary ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, ary amin'ny teny Grika koa dia Apolona no anarany. Reto valala reto zany, satria efa naka ny endriky ny valala zany ireo le devoly miaraka tamin'ny satana nazira zany ireo, fa naka ny endriky ny valala zany ireo. Dia iza ny lehibe an'izy ireo? Ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitany no mpanjakany izy. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, ary amin'ny teny Grika kosa dia Apolona no anarany. Iza zany ny mpanjakan'izy ireo? Satana ny mpanjakan'izy ireo. Ino lehibeany zany? Le manana le lakileny lavaka tsy hitany no lehibean'izy ireo. Dia ireo zany miaramilana ireo, naka ny endriky ny valala ireo zany miaramilana ireo. Tonga nefa izy ireo aninona? Araka le teneniny teo hoe maka le endrika an'le fahamaizinana izy ireo. Dia jereo tsara le tapany faharoa amin'le teny teo, inona ny teneny? Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, ary amin'ny teny Grika kosa dia Apolona no anarany. Inona ny dikan'le hoe Abadona? Dikan'le hoe Abadona dia zao hoe fandringanana. Zay ny dikan'le hoe Abadona, fandringanana. Zany hoe tonga zany izy ireo andringana. Amin'ny teny Hebreo hoe Abadona dia hoe fandringanana ny dikany. Amin'ny teny Grika hoe Apoliona ny dikany dia zao mpandringana. Tonga izy mpandringana zany ireo ary tonga andringana zany ireo. Amin'ny lafiny rehetra zany, ny lafiny rehetra. Jereo ngena misy zany ny tokantrano ny sarabady ny olona ohatrany. Izy ny efa ao ambadika an'izay. Raha misy ny zaza tsy manora isy ireny, izy ny eo ambadika an'izay. Raha misy olona pilady aminao, ianao tsy maninona, ny mpifanolo-bodorindrina aminao, efa izy zay. Amin'ny lafiny rehetra io, tonga ianao mandeha taxi be, tataky ny lamina mipoketra anao, izy daholo zany. Vaky ny tranonao, izy daholo zany. Izy nge miasa amin'ny fomba rehetra, voan'ny accident ny tomobile, izy daholo zany. Dia ozy tsika zay ma-accident azoko manina, Andriamanitra nge miteny manao hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy, dia arovan'Andriamanitra ny azy. Fa satana no mahatonga an'ireny. Dia jereo tsara rehefa tonga ny isaky ny tonga ny été zany, ka ny été mantsy eo amin'ny volana juin, juillet août izy aty ampitan-ranomasina, zany hoe amin'ny fotoanan'ny hafanana zany aty ampitan-ranomasina. Dia rehefa tonga iny période iny zany, iny fotoana iny mafana iny, dia raha maremarqué tsika, raha voadinitsika rehefa mandeha ny vaovao, dia misy accident d'avion, misy accident de train, fahafatesana maro be dia be mihitsy amin'ny resaka accident, satria manao sorona satana. Misy foana zany, tsy miraty zany, misy foana zany, misy foana zany. Isaky ny tonga ny été dia misy zay manao sorona foana satana. Dia misy zany. Zany hoe satria izy tonga andringana izy zany. Tsy hoe tonga izy andeha hijery tazatazana fotsiny eny, fa tonga izy andringana. Ka ny sary esehon'le valala zany dia zao hoe sary maneho an'ireo devoly zany izay miasa amin'ny herin'ny ray manontolo sy amin'ny fahefana zay efa nomena anazy mba handringana
sy andrava dia niponina ambonin'ny tany izany. Izay no mahatonga le teny amin'ny apokalipsy toko 12 andininy 12 zay efa ndresantsika teto izy io. Zay no mahatonga n'io teny io, teny manambara manao eo amin'ny andininy 12. Ary noho izany mifalia ary lanitra sy anareo zay moninao aminy, loza ho any tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Izy reto tany an-danitra ny nisy azy tany aloha. Satana sy ireo anjely niaraka taminy, satria ny ray patelin'ny anjely tany an-danitra niaraka taminy. Tany an-danitra tany zany rehefa tonga ny fikomina nataon'izy ireo dia nisy korotana zany tany, satria nisy fikomina tany. Dia niponina tany an-danitra zany ny anjelin'ny lanitra dia natsiaro inona? Natsiaro tao anatin'ny tension tany an-danitra tany, satria nisy ady tany. Zany ady zany ange tsy moramora zany. Natsiaro ohatrany hoe tena hoe ahoana ary ty zavatra ty zany. Nisy fijaliana zany tany ny amin'ny zavatra nataon'ny Satana. Nahoana no mahatonga an'izany? Satria eto dia miteny mihitsy ilay anjely manao hoe ary noho izany mifaliry lanitra. Noho ny zavatra nataon'ny Satana zany tany dia tsisy fifaliana. Fa rehefa nazera amin'izay Satana dia mifaliry lanitra, fa lasa le Satana nazerany tany mifalia. Fifaliana be tany an-danitra tany rehefa nazery Satana, satria nitondra fanarokorotanana fikomina zany zavatra nisy tany. Noho izany mifaliry lanitra sy anareo ary monina ho aminy ozy izy. Fa zao kosa loza ho amin'ny tany. Ho antsika indray ny loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe izy. Loza ho antsika, manana fahatezerana lehibe izy, tonga izy andrava, tonga izy andringana. Dia zay moa izy hoe efa tonga teto tany izy, nomena azy le lakle, nosokafany lavaka tsy hitanono, tonga amin'izay izy andringana, satria manana fahefana amin'ny tany rehetra zany izy. Dia inona ny fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ny Satana zany? Satria manana fitaovana mahery vaika izy. Jereo tsara le valala io. Misy fitaovana ampiasain'io valala io. Dia inona fitaovana ampiasain'io valala io? Jerentsika tao amin'ny apokalipsy toko 7:7. Apokalipsy toko 7:7. Ny tapany voalohany moa no vakitsika teo, fa eo amin'ny tapany faharoa izy, fa vakitsika miaraka izy fa tsy maninona. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany. Ary nomena hery izy. Nomena hery izy. Zany hoe manana fitaovam-piadiana zany izy. Nomena hery izy. Dia ino io fitaovana ampiasainy io? Ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Zany hoe ny herin'ny maingoka zany no nomena azy, mena pouvoir izy zany. Dia io herin'ny maingoka io no entiny zany amelezana ny olona. Dia aiza no misy an'io heriny io? Dia eo amin'ny andininy 10 izy miteny an'izay. Ary manandrampo tahaka ny maingoka izy, sady misy fanondronana, ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona 5 volana. Ary manandrampo tahaka ny maingoka izy, sady misy fanondronana, ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona 5 volana. Aiza no misy ny heriny io valala io? Misy an'io herin'ny Satana io izay amelezana antsika ao amin'ny rambony izy izy. Mba hanandrinana ny olona pahoriana azy izy 5 volana. Ka efa nianarantsika teto zany hoe inona moa zany rambo zany? Inona moa zany rambo zany? Tsy hoe rambo io, fa inona le rambo? Fa nianarantsika teto zany. Ny rambo dia zao hoe mpaminany mampianatra lainga, na hoe mpaminany sandoka. Fantatsika fa Satana dia izy ilay mpamitaka izao tontolo izao. Ka io zavatra ny ao amin'ny rambony izy no misy ny heriny anindroman'ny olona. Io zany tena hery ampahorian'ny olona mafy indrindra anindronan'ny olona io. Zany hoe le famitahana zany. Ao anatin'io famitahana io tena ampahorian'ny olona zany, sy ampijalian'ny olona zany. Ao no tena misy ny herin'ny Satana zany. Dia zay mahatonga le teny ny vakitsika teo manao hoe tsy mahagaga nge zany fa Satana ozy izy dia mampova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Ary tsy vitan'izay fa reo zay miaraka amin'ny Satana ihany koa dia manao hoe mahay mampova ny endriny tahaka ny apôstolin'ny Kristy izy, ka maro ihany koa no voafitany. Amin'ny famitahana zany no tena ampahorian'ny olona.
ao no misy ny heriny Satana ao amitaka n'izao tontolo izao izy, analavitra azy amin'Andriamanitra izy. Ao no misy ny heriny io. Jerentsika Korintianina faharoa toko faraky amby folo. Korintianina faharoa toko faraky amby folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faraky amby folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy izy? Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary tsy magaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ao no misy ny herin'ny Satana ao amin'ny famitahana iny. Oviana zao vao maly fotsiny mijery ny zavatra misy manerana ny resaka le mpitondra fivavahana amin'izao fotoana zao reny. Any Madagasikara misy an'izao hoe zay apôstôly anina, hoe zao ny apôstôly zao no anarako, za be dia be no milaza azy ho apôstôly. Kristy nanendry apôstôly 12 ihany no tendren'i Kristy. Ary rehefa maty i Jodasy dia i Matiasy no nanolo anazy, naka ny toerin'i Jodasy. Fa ankoatr'izay tsy misy apôstôly hafa, fa izy ianao no afaka manendry hoe za apôstôly. Izy ianao no afaka manendry anao apôstôly. Raha misy ny mpitondra fiangonana anatin'ny soratra masina voatendry, na zany resaka pastera zany ary ange miresaka fotsiny tsika pastera. Be dia be indray mety ho tezitra maheno an'ity zao tsika. Miresaka fotsiny tsika hoe pasteur. Zany pasteur zany ange ka tsy titra ao anatin'ny soratra masina. Inona moa ny atao hoe pasteur? Ny dikany hoe pasteur dia hoe mpiandry-ondry. Zay ny dikany hoe pasteur. Un berger, zay ny atao hoe dikany hoe pasteur. Mpiandry-ondry ny dikany hoe pasteur. Fa tsy titra nomena zany hoe pasteur zany hoe amin'ny andraikitra amin'ny fiangonana. Fa ny andraikitra nomena raha ny baiboly, satria tsika baiboly no jerentsika. Raha ny andraikitra nomena ao anatin'ny soratra masina dia ny andraikitra n'iny, ny andraikitra ny loholona no nomena. Zany loholona zany io ihany koa ilay antson'ny katolika hoe eveka ny antsony an'io. Ka ireo zany no mpitondra fiangonana ao anatin'ny soratra masina. Ny eveka, ny loholona. Dia nomena irle famezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina no tsinjaraina izy ireo. Ao no misy hoe mpitondra, ohatra hoe président-ny fiangonana zany. Ao no misy hoe mpampianatra. Ao no misy mpitoroteny. Ao no mena famezam-pahasoavana amin'izao, ao ny evanjelistra. Zany andraikitra misy eo. Fa le hoe andraikitra pastera mbola tsy nahita hoe andraikitra pastera, hoe titra nomena zany. Fa rehefa mpitondra fiangonana zany ianao, ninona toerana misy ianao, dia zay le berger zany ianao, ny dikan'izay. Ka ny dikan'le hoe berger dia mpiandry-ondry. Ny dikan'ny mpiandry-ondry dia hoe pasteur. Zay ny dikany. Fa tsy ady hevitra amin'izany moa, fa ny zavatra tiako tenenina zany dia zao hoe miverina amin'ilay resaka hoe apôstôly teo. Misy zany ny apôstôly sandoka, maka ny toerana hoe apôstôly io. Be dia be no milaza azy hoe za mpaminany, za nahitan'i Jesosy, za zao, za fa niakatra tany an-danitra sy ny karazany be dia be. Fa Satana zany dia zao, rehefa tamin'ny andro taloha, tamin'ny 1500 tany tsy inona nisan'ny resaka hoe 1500 zany, tany 1500 tany nisan'le fotoanan'ny fanavozana ara-pivavahana. Ny zavatra nataon'ny Satana dia nandringana sy namono ny kristianina. Fa amin'izao androntsika izao, ny fitaovana tena ampiasain'ny Satana dia ny famitahana io zany amin'le resaka hoe fitoriana ny filazantsara. Raha tena mijery ange tsika izao ny mpitory ny filazantsara zany ange tsy voaendrika firy-tsony zany. Raha misy ny famononan'ny kristianina dia any amin'ireny toerana silamo ireny ihany tsika ny tena mahita an'izany. Na any amin'ny resaka ohatra hoe manana ny andriamanina ilay firenena, ohatra hoe amin'ny toerana hoe bodista ohatra dia any tsy afaka hoe ny any na kristiana. Fa amin'ny toerana manerana izao tontolo izao izay misy ny fiangonana kristianina zany, kristianina zany ange ka tsy voaendrika izany.
fa efa neken'ny sosiete neken'ny fiarahamonina zany dia lasa ny fivavahana zany zao ampiasain'ny satana indray ny fivavahana zao amitahana mitsangana etsy zany eglizy evangelika zany isan'andro misy foana mitsangana zany manerana an'izao tontolo zao misy zany ao anatin'ny fotoana foimonja ara dia efa misy zany satria lasa toerana iny amitahan'ny satana le izy toerana amitahan'ny satana le izy zay ny tenako hoe mety ho betsaka nitezitra amin'izany fa zany ny zavatra misy réalité zany zavatra zany satria Kristy eto le tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny eto manao hoe araka le teneny teo le 7:20 fa apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamita ka dia mampiova ny endro tahaka ny apôstôly ny Kristy zany hoe misy zany ireo mpitory filazantsara milaza izy fa mpanompon'ny Kristy milaza fa kristianina kanefa zao be no voafitaka ao anatin'ireny zay nge mahatonga ny tenin'i Jesosy miteny manambara manao hoe fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ozy izy ary maro no voafita ny enina dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana ozy izy zany hoe ireo zany misy apôstôly mpamitaka ireo mpampianatra mamitaka ireo tondra izy tonga fanazavana mikasika ny Kristy nefa manalavitra le fahamarinan'Andriamanitra ny hitantanany ianao aiza ve rangahy dia zao zavatra misy any Afrika any misy an'izy io ao amin'ny fiangonana evangelika zany le fiangonana dia miditra le pastera dia mandoalika daholo ny olona rehetrarehetra zany hoe matory amin'ny tany dia mandeha le pastera dia hitsahan'le pastera le olona manitsaka le olona rehetrarehetra iny mandra-pahatonga ny amin'ny alitara ipetrahana zany hoe tsy mahazo mandeha tany le pastera vao mivoaka na tomobila zany izy dia matory amin'ny tany ny olona dia manitsaka le olona izy dia rehefa avy izy miakatra ery amin'ny pilipitra ery dia mipetraka amin'ny seza amboninahitra dia faly le olona midery anazy Kristy raha nanetry tena nanasany tongony mpianatra tsy mbola nahita anatin'ny soratra ny Kristy fa nanitsaka ny apôstôly mbola tsy nahita voaka fotoa avy nanao batisa Jesosy dia tonga dia niazakazaka Jona mpanao batisa eto aloha ianao zany voalohany tsy lahany ary Jona mpanao batisa tsy misy an'izany ao izaho toetra ny fanahy rehetra amin'ny fiangonana hafa rehefa niteny Jona mpanao batisa ny amin'ny Kristy tonga teo amin'ny Jona mpanao batisa ireo mpianana dia ozy izy ireo mpianatry Jona mpanao batisa mantsy any Jona mpanao batisa nanao hoe le lehilahy nataonao batisa iny ange le Jesosy iny mampianatra izy dia lasa mamoaka demonia ozy izy dia manaraka azy daholo ny olona rehetra zany hoe ohatran'ny karazany alina kely zany reto mpianatry Jona reto dia ahoana ozy izy Jona ozy Jona mpanao batisa nanao hoe alao zah hietry fa izy no hisandratra ozy izy inona moa ny hevitra n'izany satria le fahazavana no tokony ho misandratra fa tsy le olona mitondra le fahazavana no misandratra zay zany mazava-dehibe n'lizy le fahazavana no tokony misandratra fa tsy ny olona mitondra le hafatra no misandratra amin'izao fotoana izao amin'ny fiangonana rehetra zay misy na evangelika eny le pasteran'le fiangonana reo no misandratra reo mpitondra ny fiangonana no misandratra fa tsy le hafatra hoentina no misandratra dia lasa le pastera no indraindraina pastera iny ny indraindraina lasa Andriamanitra kely mihitsy le pastera tsy fatan'ny olona tsony ny fahamarinana fa zay tenen'le pastera ihany dia misotro ny teniny olona mihinana ny teniny na marina io na diso dia sotroina jiaby lasa tsy mahay mandinika tsony izy tsy mahay mampisaraka ny marina sy ny tsy marina tonga le fahazavana fa naleon'ny olona ny maizina zany ny zavatra misy zay le hoe famitahana ataon'ny satana maka ny endrika izay famitahana zay izy rehefa tsy vita ny famonoana tamin'ny andro ny fanavaozana ara-pivavahana dia tonga indray izy ary ty fomba fanao faharoa ty tena mahomby dia tena mahomby famitahana io satria maro no voafitany le lalina makany amin'ny fiainana ange tery dia tery ka vitsy ny mahita azy fa ny lalina makany amin'ny fahaverezana maro no mahita azy maro no voafitaka izy io zany tena maro dia mitandrema zay ny anton'izao fampianarana ny bokin'ny apokalipsia izao dia satana moa zany miasa amin'ny fomba rehetra zany amin'izy io zany manaparitaka ny fahamarinana sandoka io zany
dia ny olona mahita an'izay fa tsy hitan'le tena fahazavana anakonana ilay fahamarinana andriamanitra mba tsy hahazo ny olona zany ilay fahamarinan'andriamanitra. Ahoana nefa no afantarantsika azy? Satria ny ten'andriamanitra dia milaza manao hoe izaho toetra ny fanarehetra. Dia raha manaraka le mazava zany ianao, manaraka le fahamarinan'i Kristy, zany hoe le soratra masina ny baiboly ihany no arahanao. Jereo tsara ny mponina tao Beria. Ny mponina tao Beria zao rehefa nitory ny apôstôly tamin'izy ireo dia inona ny zavatra nataon'izy ireo? Nandinika ny soratra masina izy andro aman'alina. Ny zah nanao hoe marina ve ny voalazan'ireto apôstôly rehetra, tsy marina mifanaraka amin'ny soratra masina, dia hitany fa marina tokoa ny zavatra ny ambaran'ny apôstôly. Izany hoe izahana toetra zany izy io, hoe araka ny soratra masina ve ny zavatra ataon'ity pastera ty na zavatra ataon'ity fiangonana ity, sa tsy araka ny soratra masina? Sa mifanohatra amin'ny soratra masina no zavatra ataon'ity fiangonana ity? Ny sasany zany ao misy mijery ianao sur internet, asen'le pasteur ty mihinana vilona ianareo dia mihinana vilona daholo ny olona, mihinana bozaka. Dia mihinana izy dia asa tsara ve izy tao sa nanakory? Tsy mbola nahitan'i Jesosy aviry zalahy mihinana vilona etsy aloha nareo, dia nihinana vilona teo. Na ihany koa tao amin'ny soratra masina ny teny Jesosy manao hoe rehefa tonga kristianina nareo dia izao daholo ny akanjo anaovanareo. Tsy mbola naisa mihitsy atao amin'ny soratra masina ny teny Jesosy nanao hoe izao ny akanjo tokony anaovana rehefa manompo anareo. Fa tsisy an'izany, fa misy fiangonana dia izao tsy maintsy izao ny akanjo anaovanareo, tsy maintsy izao ny lokon'ny fiangonanareo. Mba mandiny atena raha olona. Dia sotroina daholo zay le hoe izaho toetra. Men'andriamanitra an'izany. Zay le hoe libre arbitre. Men'andriamanitra safidy tsika hijery hoe aiza ilay fahamarinana. Fa ny problème dia ity, ny safidy ny olona le fahamaizinana. Nefa fa ratsy ange io asany io, ratsy io asany io. Dia zay loha izaho toetra amin'izay zany ny afantaranao azy hoe an'Andriamanitra ve sa ty sa tsy? Jerenao hoe araka ny soratra masina ve nataon'ity fiangonana ity sa tsy araka ny soratra masina? Araka ny soratra masina ve nataon'ity paster ity sa tsy araka ny soratra masina? Dia ahoana izy atao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 12, andininy fa 5:12. Korintianina faharoa toko faha 12, andininy 5:12, eo akaiky eo ihany. Koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mamampiova ny endrony tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Io amin'ilay teny farany io zany ny zava-dehibe, nefa ny farany izy ho araka ny asany ihany. Inona ny dikan'izay? Zany hoe amin'ny alalan'ny asany zany no afantaranao hoe an'Andriamanitra tokoa ve io sa tsy an'Andriamanitra. Zay le hoe jerenao ny soratra masina, araka ny soratra masina ve io sa tsy araka ny soratra masina? Tsika inge raha olona mba nianatra daholo ihany. Mahalala hoe ty zavatra tsara, ty zavatra ratsy. Dia inona zavatra tenen'ny soratra masina atao amin'ny Matthieu toko 7. Jerentsika ihany koa Matthieu toko 7. Andehantsika aty amin'ny Matthieu toko 7, dia ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny faha 20. Matthieu toko 7 andininy 5:20 ka hatramin'ny faha 20. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ianareo, fa andao vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondrika. Fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Ka dia ny voany no afantaranareo azy izy. Ny voany no afantaranareo azy. Fa ahoana izy? Fandrao izy ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Izy zany maka ny endriky n'inona? Maka ny endriky ny ondry izy. Ny ondry zany inge malefaka zany. Maka ny endriky ny ondry. Ny ondry zany inona? Inona ny
fitafiany ondry iny fotsiny fitafiany ondry iny ny ondry zany tena manana fandeferana na eo anatrehan'ny mpanety volo azy ary izy tsy miteny izy fa de mipetraka inona moa no ataony eo de ohatran'io masina be le ohatrany tena masina be mihitsy tena masina be mihitsy de gaga de miondrika eo daholo ny olona rehetra ny voany no afantaranareo azy izy de tiany misy teny anankiray manao hoe manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo hoe andehaka voaloboka androany a de lasa izy ery amin'le tsilo ery no mandeha inona ny voaloboka ho azonao de zany mihitsy ny zavatra misy any amin'ireny rehefa mamana zany reny pastera reny efa mamana reny pastera reny de na zavatra efa maiziny zao ara ny azavainy aminao de mbola mazava ihany ny hitan'le olona zany le fahazavana nefa efa mivarina ny akady ny zavatra teneniny hoe andana makakatsaka ianao de ry amin'ny tanybomanga ery izy ny miady de efa iny ty antaonao makakatsaka taiza mbola nisy katsaka aty atao amin'ny tanybomanga ao anatiny tsy de ohatr' zany ny ataontsika ry zanak'olombelona maka voaloboka eny amin'ny songosongo ve tsika eny amin'ny tsilo ve tsika de ohatr' zany izy io ny voany no afantaranareo azy ny vo tsara mamoa voa tsara ny vo ratsy mamoa voa ratsy zany hoe ny tanymboaloboka zany tsy maintsy voaloboka foana anao vokan'io ao fa tsy afaka mamme vomanga io niny nao ataonao fa any amin'ireny fiangonana ireny na de efa vomanga zao raha nomenanao mbola lazaina afakatsaka ihany de mba ahoany tsika amin'izany zavatra zany de ny vo ratsy tsy maintsy mamoa vo ratsy foana de eo zany le afantarana azy hoe ny voany no amantaranareo azy ka ninona zany na maka ny endriky ny anjeliny mazava ary io na maka ny endriky ny mpitoro fahamarinana ary io de voly io mpanompony io zay miasa amin'io fiangonana io de ahoana izy ny tompo nge efa namme an'izay fizahan-toetra zay ny voany no afantaranareo azy izy de jereo ny zavatra ataony raisy ohatra fotsiny ampanaoviny akanjo daholo ny fiangonana ray manontolo tsy maintsy manao an'izao daholo ny fiangonana ray manontolo fa rehefa tsy manao an'io de atsipy any ambaravarakely ny voany no afantaranareo azy taiza misoratra masina mbola misy an'izany fa izany no azahoanao famonjena manao an'io akanjo io tsy maintsy manao an'ity akanjo ty anao vao mahazo mivavaka ato fa raha mivavaka ao anao ka tsy manao akanjo de atsipy any ambaravarakely ianao ny voany no afantaranareo azy ao amin'Andriamanitra ve sa tsy ao amin'Andriamanitra misy ihany koa fiangonana de maninona lazainy fa misy olona itoeran'ny anjely ony ao aminy ipetrahan'ny anjely fiangonana amin'ny toran'izany ipetrahan'ny anjely eo aminy de zay talen'ny olona io daholo satria hoe anjely ny eo anatin'ny olona io de arahan'le fiangonana daholo zay tenen'le anjely amin'le olona fa taizitsika eo anatin'ny soratra masina mbola nahita hoe nisy anjely mipetraka tamin'ny olona taiza eo anatin'ny soratra masina mbola nahita an'izany mba hazavao eto hoe aiza eo anatin'ny soratra masina nisy anjely mipetraka amin'ny olona de miteny amin'le olona le anjely fa ny anjely eo anatin'ny soratra masina rehefa miteny de miseho izy fa tsy hoe anjely de miteny amin'le olona de manaraka an'iny daholo izao ny tenen'le anjely de lasa mandeha de ao amin'le fiangonanao misy olona nandeha ny consulte zany tany amin'le anjely de amin'izao fotoana izao izy lasa milliardaire lasa manan-karena be satria izay ny tanjony iny ho milliardaire izy de lasa nanan-karena be izy amin'izao nefa taloha izy mba nanao ny asany natao iny zany fa tsy nety nanan-karena izy fa amin'izao izy nakany amin'le anjely izy taoriana nandeha tamin'izay lasa mpanan-karena be izy nefa izy lolona ao amin'le fiangonana de rehefa de mahazo mitory izy eo amin'le fiangonana de ny zavatra toriana amin'ny fiangonana de zao hoe ataovy zay ampan-karena atsika ary raha manan-karena renao de zao ny fianakavianao aloha jerena fa aza mijery ny rahalanao na ny anabavinao amin'ny tompo zany ny jerena aloha de zany ny toriana ao ataovy zay anampan-karena atsika rehefa mino tsika tena sainy mafy mino tena inotsika hoe anan-karena tsika de manan-karena tsika ora olona ahoana izy ny soratra masina
ny volany fototry ny ratsy rehetra ozy ny soratra masina ary maro ny efa ny anjera tao anatin'izany ka niala tamin'ny finoana ozy ny soratra masina nefa misy fiangonana mitory an'izany hoe kasao io zavatra io ny voany no afantaranareo azy dia mametra izy ve sa tsisy dia rehefa tonga ao am-piangonana eo amin'ny fiangonana misy ny sasany zay pastera le olona zay dia omen'ireo pastera sehatra mihitsy izy dia mifaly ery ireo pastera fa tena tsara zany rahalahy tsara zany rahalahy ora olona efa mandeha izy nareo fa tsy hitanareo nge zay le hoe jamba mifampitatana le pomaso no mitarika eo dia manaraka fotsiny le sasany avoariana hoe tsara ny lalana hoe tsara dia mandeha dia ao dia ataovy eo daholo dia samy mifaly io nefa tsy fantatra eo aloha satria jamba izy tsy mahita mialatsiny ny zavatra eo aloha tsy fantatra efa ohatra efa mandeha mialatsiny amin'le fitenenana efa manitsaka jaka ianao zany manitsaka maloto zany efa manitsaka jaka ianao manitsaka maloto dia ozy le mitarika aloha eo zavatra oatra ny bozaka malandilandy tsaratsara nge izy dia dia faly dia hitsaka sao fa tsara be nefa manitsaka fa miosonao ny tongotrao fa miosonao dia miosonao anao ora olona dia le pomaso no mitarika dia manaraka orinao fotsiny ora olona zany angela izy ny voany no afantaranareo azo izy dia le anjely miteny amin'le fiangonana manao hoe tsy maintsy atao batisa indray hono tsika rehetra fa izy io tsy batisa amin'i Kristy fa satria eo anaty baiboly misy an'le hoe zaona mpanao batisa natao batisa ao amin'ny oniny Jordana dia mila atao batisa amin'ny oniny Jordana daholo tsika rehetra dia lasa zareo nandeha nanao batisa daholo fa zareo aloha tsy tonga tany Jordana daholo le fiangonana rehetrarehetra ngamba vitsivitsy any izy ny tonga tany efatra teo angamba izy ny tonga tany Jordana tany dia nisy natao batisa tany fa ny sasany rehetra dia natao batisa taty daholo zany fa dia ahoana raha olona zany ve ny azahoana famonjena ozy ny soratra masina izaho toetra ny fanahy rehetra ozy izy ny voany no afantaranareo azy sokafo ny masotsika dia hitatsika zany arao le mazava teniteny soratra masina koa manao hoe aza mino olona fa voafitaka ozy izy zay matoky olona raha matoky olona zany ianao dia voafitaka ianao fa iza ny tokony atokianao Andriamanitra irery ihany fa aza matoky olona zany na iza na zazao aza matoky aho fa soratra masina zay hoentiko io no itokio hoe marina dia zaho toetra araka ny soratra masina avy io fa za dia tsy nitsinina ako mpanompo tsy mahasoa ihany fa le soratra masina hoentiko io jereo araka ny soratra masina avy io sa tsy araka ny soratra masina ao no misy ny famonjenao fa ny ambon'izay rehetrarehetra zay dia inona setroka ny ambon'izay voafitaka tahako ny setroka daholo tsika rehetra ny voany no afantaranareo azy ozy izy satria rehefa tena mijery an'io dia hitanao fa setroka ihany ange zany setroka ihany zany fa io fahazavana io tsy mety tahaka ny io raha manakona an'io tsy hain'ny maizina manakona an'io rehefa manaraka an'io no tsy voatahaky ny maizina io fa mahery zay ny lesitsika indray tamin'ity an'io ity sorana ny tompo toy izandritsika indray mitapany faharoiny amin'ny ariviny dia isotra ny tompontsika isotratsika rehetra ivavaka tsika Jehovah-Andriamanitra raha io misaotra anao zay raha afaka niaraka ny vavaka teto tamin'ity an'io ity nandinika sy nianatra ny teninao raha io mafy izany teninao zany kanefa sambatra ny fahinonay izany no teninao dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho amin'ny ananareo fiainana kanefa nereo tsy mety manaraka izany azahoanareo fiainana Andriamanitro aoka ny fahazavahnao hitoetra amin'izay mandray izao fampianarana izao ka mba tsy hifidiny ratsy izy fa hifidiny mazava anarahana izany dia manamasinana iraina amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana dia iraina mandrakizay ny anaranao raha dia iraina mandrakizay ny anaranao Kristy ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha hitao natrehanao aleloia amen dia ho tahin'ny tompo indray tsika rehetra dia
Arriva indray tsika mifankahita raha sitrapon'Andriamanitra. Bye. She